J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Etan'ny Madagasikara itaky amin'ny Russie ampitsarana ny ady misy eo aminy sy Ukraine angatana ihany koa isika hitambatra amin'ny feikevitra avoaka amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana. Taky ny vondrana Européana sy ireo firenen-kafa manameloko ny fihetsika ataon'ny Russie ny International Démocrate Centriste mangataka ny anasazinan'ny Russie sy ampitsarana ny ady izy ireo izay vondrona ny antoko politika miisa 740 avy amin'ny firenena miisa 370 ary izan'izany antoko malagasy miara-miaina. Manome 720 ora ny ministera tompon'andraikitra amin'ny famalinan'ny fitakiana izy ireo ny fikambanan'ny mpianatra politeknika eto Antananarivo. Araky ny fanambarana teny voadovorana iroso amin'ny fitokonana ny mpianatra raha tsy misy valiny mahafa-po. Ahina ivadika rivo-doza ilay tangoron-drahona any amin'ny avaratry Madagasikara amin'ny farany herinandro zao. Betsaka kokoa ny rotsakora natony any amin'ny avaratra ndrefa. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fionana sy fifampiresahana tao Bielorussia androany ny délégation ukrainienne sy russienne ho fijerena ny marimaritra iraisana. Mahery ny 10 metsy hatreto ireo teratany ukrainienne ny tsopinenana. Ny adidiny rehetra. Finaritra toko lasy toko avy fotoana vaovao ato amin'ny Kolo TV manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia manentana ny Madagasikara ny vondrana Europeana itaky amin'ny Russie ny ampitsahatra ny ady misy eo amin'ny sy Ukraine. Angatahana ihany koa isika hitambatra amin'ny feikevitra izay ho avoaka ny fivondronan'ny firenena mikambana raha ny fanazavana voaraika eto Andriatsilavy. Nisy ny fionana teo amin'ny solitenan'ny Allemagne, Corée, États-Unis, France, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Européenne eto Madagasikara sy ny ministry ny raharaham-bahin'ny Malagasy androany. Manoana azy ireo ihany koa i Turquie na tsy nisy solitena nandritry ny fionana azy. Fionana izay tafiditra anatin'ny dingana raha ny fivondronam-be iraisam-pirenena eto Madagasikara manoloana ny ady ataon'ny Russie amin'ny Ukraine. Nanamafy ireo diplomaty fa manitsaka ny zo iraisam-pirenena, ny fifanarahany firenena mikambana sy ny fitsipika amin'ny feny filaminana eran-tany, ny fanafiana nataon'ny Russie any Ukraine, ny aliny 13 febroary lasa teo. Amanarivony maro ireo miaramila, olon-tsotra, zaza mambehivavy namony ainy vokatra izany ary tsy mitsambitombo isanandro. Izao tontolo izao ny zakany vokadratsiny izany, antony mahatonga azy ireo anohitra ny erisetra tsy ara-drariny ao amin'ny Ukraine. Nanamafy ireo diplomaty fa midika ho fanekena sy fankatoavana ny fihetsika feno abebina tahaka izao, ny tsy fanaovana na inona amin'izao vaninandro iainantsika izao. Araka izany, tokony ampitsahatra avy hatranin'ny ady ka isitona ireo miaramila avy amin'ny tanin'ny Ukraine i Russie. Ity farany, izay tomponatoka amin'ny erisetra sy ny fahampotehana ary ny famoizana ain'olona nateraka izany ka tsy maintsy mizaka ny vokany. Nanamafy ireo maso ivo fa miombon-kevitra ireo mpiara-miomby nantoka iraisam-pirenena hitady vahaolana ara-diplomatika ialana amin'ny krizy ara-pilaminana nataon'ny Russie. Manoloan'izany, manainga ny Madagasikara nameloko ampahaibe maso ny fihetsiky Russie miaraka amin'ireo firenena afrikanina toa ny Gabon, Ghana sy Kenya ireo diplomaty. Entaninay Madagasikara hitaky amin'ny Russie ampitsaharana avy hatrany io erisetra io ka hanaja ny fiamboniana sy ny fahaleovantenan'ny Ukraine ao amin'ny taniny. Ampiarahana amin'izany ny fanohanana nataon'ny firenena mikambana. Angatahany Madagasikara hitambatra amin'ny feikevitra navoaka ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana manameloka any Russie. Feikevitra izay olanina ny alarobia ho avy izao. Fanontaniana mipetraka manoloana ireo ny hoe misy ifandraisany amin'ity fanainganan'ny Madagasikara anio ny heviny ity ve ny horonan-tsary nivoaka tao amin'ny France 5 ny 20 febroary lasa teo, izay miresaka ny momba ny Société Fantôme Wagner izay tsy manana fijoroana ara-dalàna. Io Société Wagner io izay manana pikaramanady miparitaka amina firenena maro ka mandray ny karamany amin'ny alalan'ny fahasondalana hitrandraka arenan-kibon'ny tany. Araka io fanady adinany voaka io, ahitana toeram-pitrandrana diamondra sy volamena antsoina hoe Midas izay mitetina hatrany amin'ny 2 miliara sy 500 tapitrisa euro i Centrafrika. Araka ny firaketana an-tsoratra na ny registra ny orinasa malagasy,
dia mifandray amin'io sosiete midasy io ny orinasa kromita malagasy. Ny orinasa kromita malagasy izay nividy fitaovana miaramila, basy, bouclier sy casque amin'ny compte ny orinasa antsoina hoe Loba Invest izay manana laharana na matricule ao Centrafrika. Ireo fitaovana ireo izay novidiana tamina orinasa hafa antsoina hoe M Finance izay mifandray amin'ny Concorde Catering, iray amin'ireo orinasa tantanan'ny oligarka Istanbul. Raha io fanadihadiana eo hatrany, fomba ahafahana mandony volan'ireo ekipany Wagner ny fahazondalana itrandraka izay alefa ao Centrafrika. Tanjona anirahana ireo mpikaramanadiny hoe miady, mampitombo arena ary manova ireo information, ka isan'ny lasibatra amin'izany ireo firenena zanatany frantsay teo aloha. Isan'izany Cameroun, Mali, Madagasikara, Syrie, Libye sy ny maro hafa. Taky ny vondrona Européana sy ireo firenena hafa manameloko ny fihetsika izay ataon'ny Russie, ny international démocrate centriste mangataka ny anasaziana ny Russie sy ampitsarana ny ady izy ireo izay ivondrona ny antoko politika miisa 750 avy amin'ny firenena miisa 370 ary izan'izany antoko malagasy miaramianina eto Andriatsilavo. Tamin'ny alalan'ny Andres Pastrana, filohan'ny IDC-CDI na ny international démocrate centriste no nanambarana fa manameloka ny fihetsika ataon'ny Russie amin'ny Ukraine ny IDC-CDI ary manohana ny ponina ao Ukraine. We stress our commitment to peace in Europe and around the world. Manakorotana ny filaminana ao Europa sy manerana izao tontolo izao ny zava-mitranga ka tsy azo marinina sy tsy azo ekena. Nopoteny Russie ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny filaminana sy ny fifandanjana misy ao Europa. Arak'izany, ny CDI dia miantso tsy ireo firenena ao Europa ihany fa ireo mandala ny demokrasia rehetra maneran-tany sy ireo firenena mikambana hanome ny sazy any Russie. Ambony ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena ao anatin'ny demokrasia. Izany no mitondra ny filaminana iarovana ireo mponina ao Ukraine na lahy na vavy na ireo ankizy. Mijoro ary manohana ny Ukraine na izahay. And prosperity. We stand with Ukraine. Ny taona 1995 tsy ahivona no niforona ny IDC-CDI ary ahitana antoko politika mpikambana misa 470 avy amin'ny firenena misa 320 ankehitriny. Ireo antoko politika mpikambana izay misandrahaka manerana ny Europa, Afrika, Amerika Atsimo ary Asia Pasifika. Isan'ireo antoko politika mpikambana eo anivon'ny IDC-CDI na ny international démocrate centriste ny antoko malagasy miaramiainga ary mpikambana anatin'ny komity mpanatanteraka. Antopisian'ny IDC-CDI ny fampivoarana ny demokrasia kretiana, ny fampivoarana ny mahaolona rehetra na ny humanisme intégral ary ny fisokafana amin'ny vondrom-pinoana rehetra. Makasika izay dizadisa eo amin'ny Russie sy Ukraine izay moa dia amin'ity androany ity anisan'ny fionana teo ministry ny raharaham-bahiny malagasy Patrick Rajoelina sy ny ambassadeur-ny Russie monina sy miasa eto Madagasikara. Tamin'izay moa nitondra fanazavana ny ambassadeur-ny Russie makasika ny opération militaire izay ataon'ny Russie amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana dia miaro ny République populaire de Donbass sy ny République populaire Lungosk izay amin'izay ady ataon'ny Russie izay amin'izao fotoana izao. Tanatin'izay fanazavana izay ihany koa dia nitondra fanazavana izy fa tsy mitombina ny fanenjehana ny Russie manoloana ny tranga any Ukraine. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia mavonjy amin'ny fotoatsarotra tahaka ny misy eto amintsika ankehitriny ny fanaovana ny passation de marché de gré à gré ho ny paitokarena 5 tsy ahitana ny mangarahara izany ao faritry ny lalàna mazava kosa ny fanapa-kevitra izay niraisana ho ny ministry ny toe-karena io na saina. Voafaritry ny lalàna ary amahana ny olana misy eo amin'ny fifamoivoizana ankehitriny no andraisana ny fanapa-kevitra tamin'ny filan-kevitry ministra farany teo ny rosona tamin'ny passation de marché de gré à gré anamboarana ireo lalana simba noho ny fandalovan'ny rivotozy hoy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Ao amin'ilay lalàna 2016-055 izay mametraka ny lalàna mifehy antsinam-bari-panjakana eto amintsika. Zavatra anankidimy no azontsika anaovana gré à gré raha voalazan'io lalàna io. Voalohany dia resaka secret rehefa misy zavatra rehefa misy prestation secrète tokony atao ohatra hoe vide base zany. Ny voalaza faharoa anatin'io lalàna io dia rehefa misy urgence impérieuse. Dia tafiditra ao anatin'ny voasoratra ao ny hoe urgence impérieuse relevant des catastrophes naturelles et technologiques. Dia voalaza fahatelo anatin'io ny droit d'exclusivité. Ny fahaefatra rehefa misy marché complémentaire zany
teny farany a rehefa qualification unique na nécessité de continuer avec le même prestataire. Mazava be zany a fa ilay ministera ny nangataka ny procédure gré dia omeny alalana ampiasa an'izay procédure izay. Vaolana foezaka noho ny raisin'ny fanjakana amahana ny olana misy eto amin'ny firenena hoy ny Baitokarina. Mahavonjy ny fanaovana ny passation de marché de gré à gré saingy manomevana ny fanaovana kolikoly. Matoa nasiana étape le ary amin'ny appel d'offre ary surtout hoe appel d'offre ouvert le izy zany hoe plus concurrence kokoa, misy concurrence. Ny inconvénient zany aty zany tsisy concurrence fa mety tsy transparent, zay zany no inconvénient io zany hoe tsy manenjikenzika fa zavatra misy zany hoe possible mifavoriser kokoa indray le izy amin'ny resaka corruption. Tsisy an'le étape telo ny teneniko teo hoe sy hoe appel ho ana public fotsiny dia avy eo misy ny commission technique d'ouverture des plis dia misy ny commission d'évaluation. Tokony manao construction zany tsika mifanaraka amin'ny situation misy any amin'le toerana zany hoe ina moa zany anticyclonique zany hoe raha manao construction zany fanjakana mba tsy hanao redressement foana isaky misy cyclone zany eto Madagasikara fa raha manao traitement symptomatique ny lasako azy dia hitotongana foana ny arkarena fahopehantsika. Saika isan-taona tsy afabela amin'ny rivodoza i Madagasikara ka tokony homana ny mpitondra amin'ny fitadiavana vahaolana lavitrezaka na arabola izany na arapotidrafitrasa entina analefana ny fiantraikan'izany ara-toekarena araka ny fitenenana fandrita toato izay tsara fiomanana tsy ho tapon'ny loza. Makasika izay tsenam-barim-panjakana izay hatrany dia nanomboka androany tamin'ny fomba ofisialy ny procurement review system entina manara-maso ireo tsenam-barim-panjakana atanjana mamony ampiena ireo izay mety hoendrika kolikoly sy ny tsy fanaran-dalàna. Gaetan Andriatsilavo. Maro ny olana sedrain'ireo mpiasa mendraikitra ny tsenam-barim-panjakana eo amin'ny fikirakirana ny atodra taratasy sy mpanjakana. Mahazo vahana ihany koa ny kolikoly amin'ny endriny maro samihafa. Ho fampianana izay mety hoendrika kolikoly sy tsy fanaran-dalàna, napetraka ny PRS na ny procurement review system ary natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Fitaovana vaovao mampiasa ny arakajy mirindra entina navaozana ny fanaraha-maso ireo tsenam-barim-panjakana eto Madagasikara. Aorian'ny zao lancement zao zany dia zéro papier isika amin'ny fikirakirana ny tsenam-barim-panjakana fa miena ihany koa arak'izay ny fampiasana ny fifanenany ny mpiasa aty amin'ny commission nationale des marchés sy ireo mpikirakira ny tsenam-barim-panjakana. Ny tanjon'izay moa dia mazava ho azy fanenana ireo mety hoendrika kolikoly na endrika na zavatra maloto ao anatin'ny fikirakirana izy. Ny eto Antananarivo sy ireo ministera fohibe no hanomboana ity PRS ity ary irosoana tsikelikely aorian'izay ny any amin'ny faritra. Ankoatra ny fampianana ny kolikoly sy ny tsy fanaran-dalàna mety hitranga, iena kokoa ny fampiasana sy ny fandaniana taratasy ary ho aingana ny fomba fiasa. Tamin'ny fotoana andro mbola tsy digitalisé zany le asa dia antonta taratasy be da be no entin'ireo mpiasa manara-maso ny tsenam-barim-panjakana ary rehefa hoe antonta taratasy be da be izay dia tena hatreny amin'ny plafond mihitsy ny isan'ny taratasy eo anivon'ny vaumière nationale ny tsenam-barim-panjakana. Zao zany izy araka le tenentsika tao dia zéro papier tsika dia manao ihany koa tsika zany économie amin'ny fifidianana taratasy mpanjakana na avy aty amin'ny commission nationale des marchés na avany amin'ireo ministère izay mitondra ny antonta taratasy eo anivon'ny vaumière. Ankoatra ny PRS izay natao anara-maso ny tsenam-barim-panjakana raha tsy haivina, efa nirosoana ny fametrahana ny SAFI na ny système d'administration fiscale ho an'ny fidiram-bola anatiny, ny 100% scanine eo anivon'ny fatontseranana, ny augure ho an'ny fandaniam-bola anatiny sy ny fitantanana ireo mpiasa-panjakana, ny saloy eo anivon'ny trésor sy ny maro hafa. Mbola maro ny sampandraraha eny anivon'ny ministera, tsy maintsy iroso amin'ny digitalisation tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Ankoatran'ireo orinasa lehibe izay tsy manaiky ny redressement fiscal na mpiakapeo ihany koa androany ny fifondronan'ireo mpanao cash point. Efa kely ny tombony azy ireo manoloana ny asany saingy mitombo kosa ny vola aloha raha ny fanazavanao ry Florian. Maro amin'ireo orinasa lehibe eto amintsika no velon'ny taraina. Manoloana ny vola takiny ny sampandraraha ny etra na ny DGI izay namoaka ndraoty tamin'ny 15 Desambra lasa teo, izay mitondra fampafantarana sy fanasajiana araketra azy ireo na ny redressement fiscal. Androany
Nampanino lakolosy fanerina ihany koa ny fivondronan'ireo mpanao cash-point eto amintsika. Mitaky ny hanafanana ity redressement fiscal ity ihany koa izy ireo izay ombolany feo mireo sehatra tsy miankina. Takinay tsy misy atakandro ny fanafoanana ny redressement fiscal izay sazy omeny ny fanjakananay izay tena hitanay fa midangana dia midangana tokoa satria misy mahatratra hatrany amin'ny 7 millions d'ariary izany sazy omeny ny fanjakana izany. Ny anton'izany rehetrarehetra izany dia izao vola miditra aminay kely ny fitakira ny hetra alohanay betsaka ny firenena nefa mbola tena ao anatin'ny ataontsika hoe krizy ara-pahasalamana dia mbola ao anatin'ny post-covid isika. Fangatahanay zany angatahanay ary takinay ny fanafoanana ny redressement fiscal izay omeny fanjakana. Fangatahanay ihany koa ny resaka isin'ny tarifa forfaitaire eo amin'ny resaka fandoava-ketra zany mba ho forfait le izy zany angatahanay mihitsy zay fa tafitany amin'ny tompona ndraiky fanjakana izany rehetrarehetra zany. Manambara ny hanatanteraka hetsika fitokonana fobe ny fivondronan'ireo tompanao cash-point ireto raha toka tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra rasy ny fitondram-panjakana. Raha ohatra kosa nefa tsy mivaly zay zavatra zay dia ataoko hoe efa manana ihany izahay ny procédure na dingana zay hoarahanay amin'ny sehatra avoavo kokoa mba hanamafisanay izay ikaikefa izay firaisakinanay izay. Marianay fa raha misy ny fionana entinay eo ampelantananay ny chiffre rehetrarehetra manazava aminareo hoe tsisy tombom-barotra ho anay ho ary tsiraro ny fitakina ataonareo io ka mangataka izay foano le izy izay aty amin'ny sehatra no mahita hoe zao ny vola miodikodinao fa ny any amin'ny fitondrana any ambony any ny any amin'ny fitatanana any ambony any dia le hoe ohatriny na niditra atao dia ohatriny na nivoaka atao dia iny fotsiny anaovanareo kajy ka tsy diso iny tompoko fa mamitaka anareo iny ary mamono anay. Andrasina araka izany no tondy raharaha malona ny fitakiana ireo sehatra tsy miankana maro izay nampaneo lakolosy tokana mahakasika ity redressement fiscal ity. Tapaka kosa nandritry ny fivoriana tsara-potoana izay nitanterahan'ireo mpanolontsaina ny tanàna afanovaina ifanaraka amin'ny zava-misy sy ny fari-piainan'ny vahoaka ny etratrano. Nisy ny fahadisoana teo aloha izay nahatonga ny fanovana raha ny fanazavana. Henri Florian Antrano. Ny farana androany ny fotoam-pivoriana tsara-potoana faharoa izay natrehan'ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevitry ny komuna Antananarivo renivohitra. Lafin-javatra maromaro no nandraisana fanapahan-kevitra sy nodiniana nandritra izany fotoana izany ka isan'ny lehibe indrindra tamin'ireo ny mahakasika ny hetran-trano izay nampikaikaika ny vahoaka. Raha ny fantatra efa tamin'ny andro lehibe ny tanàna teo aloha lalao Valomanana no nisiany tetikasa ny fanisana ankapobeny ny trano teo Antananarivo renivohitra ny teo anivon'ny komuna ary tamin'izany indrindra no namina vinana ny fampiakarana ny hetran-trano ka nano ny asany be ny tanàna ankehitriny. Nanoloana izany nisy ny fitarainana voaray mahakasika ny fiakarany hetran-trano ity ka fitarainana miisa 7 alina ny voaray tamin'izany teo anivon'ny boriboritany anankiray. Nandray fanapahan-kevitra ny be ny tanàna nanao ny fanadiadiana ary nitondra ny fanitsiana mahakasika ity hetran-trano ity. Nisy bureau d'étude zany nanao kajikajy anio hetran-trano io ary hita fa tena diso tanteraka daholo ny akamarony zany ny zavatra natao tao dia miverina nanao kajy zany ny commune urbaine Antananarivo mipanatanteraka ary misy tao vaovao zay navoakan'ny mpanatanteraka zany ary neken'ny filan-kevitry ny tanàna. Le hetran-trano zany efa novana tsy ilay hetran-trano taloha zay le nivoaka tamin'le rôle farany teo zany fa niova le izy misy tao vaovao ary misy abattement be mihitsy par rapport amin'ilay kajikajy nataon'le mivoaka teo aloha zany. Raha ohatra ka ny olona nataontsika hoe sahirana zany ka sosio zany tokony tsy andoha mihoatra ny 5,000 ariary angambany dia arakarak'izay zany misy barème le izy arakarak' le trano zany sy ny fiainan'le olona. Tsy aivina fa efa tany amin'ny taona 7,790 no nisy fikitihan'ny afarany ny fiakarany hetran-trano teto amintsika ary izao vao nisy ny fanavaozana
sy ny fanisana ny isan-trano vaovao izao indray. Ankoatra io, nandraisana fanapahan-kevitra ihany koa ny mahakasika ny fampidirana rano ka no esorina tao anatin'ireo tantonta taratasy fangatahana ny mahakasika ny certificat juridique. Ny fampidirana rano eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra manahirana tokotra izy io satria ny olana amin'izy io dia tsy fananana an'ilay atao hoe certificat juridique. Izay tena sarotra dia sarotra tokoa ny azahoanan'izy io, ary raha nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo dia aleo esorina ao anatin'ny fangatahana rano ny situation juridique. Izay zany dia manamora ny fangatahana rano eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ary raha ny mametraka dossier teo aloha zany dia 75,000 ariary ary izay nampidiny ny filan-kevitra ho 60,000 ariary. Noho ny fandinihana lalina mahakasika ny etratrano, nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandinihana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny resaka parking sy ny mahakasika ny tany eny Analamahitsy. Farany, nomena alalana manokana ihany koa ny mpanatanteraka handraisitra ireo trano miorina eny ambony lakan-drano ka miteraka ny fiakaran-drano tahaka ny hita teny aloha ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manome 420 ora ny ministera tompon'andraikitra amin'ny famalinan'ny fitakiana izy ireo ny fikambanan'ny mpianatra polyteknika eto Antananarivo. Araka ny fanambarana teny voadivorina iroso amin'ny fitokonana ny mpianatra raha tsy misy livaly ny mahafapo. Fevrier. Tsy mbola nahita ambaliny hatramin'ny androany ny fitakiana nataon'ny mpianatra teo anivon'ny FMPA na ny fikambanan'ny mpianatra polyteknika eto Antananarivo. Lohalarana anatin'izay ny vatsim-pianarana efa-bolana miampy ifampitaovana. Vokatry fahatarana io anefa dia tojo fahasahiranana tanteraka izahay mpianatra. Ka noho izany dia mangataka izahay mba hanafainganana faran'izay aingana ny fikarakarana ny antonta-taratasy mahakasika amin'ny vatsim-pianarana io satria efa ela ny vita ny inscription sy ny listanay. Mangataka ihany koa izahay ny mba ho tanterahana ny fangatana izay efa ela ka ninina tsy noenona toy ny fananganana bloc vaovao, ny fiakaran'ny vatsim-pianarana manoloana ny vidim-piainana amin'izao izay tena efa midangana be. Eo ihany koa ny fampanantenaina izay nataon'ny ministère de l'énergie et de l'hydrocarbure ny amin'ny fananganana central autonome tamin'ny fandalovan'ny tetỳ Voadivorina ny 3 febroary lasa teo. Efa maro ny dingana narahana ka antony nanomezan'izy ireo fe-potoana 420 farany fanjakana. Indrindra ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika amin'ny famahana ny olana. Efa niezaka foana izahay tsy voazaona tamin'ity herinandro ity fa tady fifampiresana sy tosika avy amin'ny zareo ny hanafainganana ny resaka bourse nefa dia tsy mahafapo anay mpianatra foana ny valiteny hatreto. Ka noho ireo antony rehetra voalaza ireo dia manome 420 ora ho an'ny tompon'andraikitra voakasika izany izahay mba hamahana ireo olanay ireo faran'izay haingana indrindra. Raha toa ka tsy misy ny vahaolana ao aorianan'ny 420 ora dia hanao hetsika fanairana izay mpianatra ety anivon'ny sekoly ambony polyteknika mandra-pahazonay valiteny mety sy mahafapo. Araka ny fampitambavao navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany, mbola anatin'ny fanentanana ny université sy IST tsirairay amin'ny fanatontosana araka ny tokony ho izy ny dingana amin'ny fikarakarana ho nomerika ny vatsim-pianarana izy ireo. Isan'izany fanaovana mizazoro mombamomba ny mpianatra amin'ny alalan'ny logiciel Edutic izay dingana faharoa tokony efa ho vita raha mpitso voalohany volana Martsa araka ny taratasy laharana ohatra 7/10/2022 meso presse SG nataony 3/20 febroary. Raha mpitoniana hatrany araka izany no tokony iandrasan'ny mpianatra ny fahavitany dingana araka ny fampitambavao. Nilaza ny tsy hemotra amin'ny fitakiana ny mpianatra raha tsy mahazo valiny mahafapo. Tahaka mazatra anaraka doka vatra isika melony idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy ary. Mbola mitohy niezaka izay mbola vonina ampiakatra avo ny voninahitra Madagasikara amin'ny lafiny kolontsaina sy ny mozika manerana izao tontolo izao. C'est quoi 030.
Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Dia ina ivadika rivo-doza ilay tangoron-drahona ao avaratry Madagasikara amin'ny farany herinandro zao abetsaka kokoa ny rotsakorana tondy ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ny lalana efison. Aina isi fiforonana rivo-doza any amin'ny faritra avaratry Madagasikara ny farany herinandro ho avy izao no ny fisina tangoron-drahona amin'izao raha ny vaovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Dia noho ny fisian'io rahona io no mety averiko tsara mihitsy hoe mety isy fiforonana rivo-doza any amin'ny farany herinandro any raha tsika maso akaiky izy io fa ny angatana amin'ny rehetra ny anaraka vaovao avoaka ny meteo fa amin'ny tapany voalohan'ny herinandro aloha ny lakamisy na zoma hatramin'ny zoma dia tsy misy ny fiforonana rivo-doza tanatin'ny fahatamasina misy antsika fa amin'ny farany herinandro ny manomboka sabotsy lahady any no raha maso akaiky satria ina no mety isina fiforonana rivo-doza amin'izay fotoan'izay. Amin'ity herinandro ity ho betsaka kokoa ny rotsakorana amin'ny faritra maro toy ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ary hihitatra aty afovoantany noho ny fisian'io tangoron-drahona io raha ny vinavina. Mahakasika ny toetry ny androntsika aloha misongadina efa nahazo orantsika tamin'iny farany herinandro iny ny ankamaroan'ny faritra maro mihitsy moa sitraka izay oran'izay. Amin'ity herinandro ity dia mbola hitoetra izay oram-pahavaratra izay. Tombananao betsaka kokoa raha ny rotsakorana ny amin'ny faritra avaratra andrefana ary mety hita sasaty amin'ny afovoantany izay indrindra nanengana sy anairana ny sainy rehetra satria rehefa betsaka ohatrany ny orana dia mety hisy ny fiotsahan-tany eo ihany koa ny mety fiotsahan trano na ny mpamboa eny an-dalana eny. Fiakaran'ny rano sy ny renirano moa dia mila mailo foana ny rehetra. Tokony ho mailo ny rehetra amin'ny fiakaran'ny rano sy ny mety fiotsahan'ny tany. Tsy misy fiovany kosa ny mahakasika ny maripana fa mitovy amin'ny maripana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fiara-panjakana ampiasain'ny domaine stopo toliara no tazana noentina olom-bofidy iray tany amin'ny distrikany Tomasina faharoa ny herinandro teo araka ny angom-baovao avoray dia nentina olom-bofidy mijeriny zava-misy vokatra ny fandalovan'ny rivo-doza Dumako ny fiara Valentina. Fiaram-panjakana ampiasaina any amin'ny faritra atsimo andrefana iray no tazana nampiasaina solombavam-bahoaka ary noentiny tany amin'ny distrikany Tomasina faharoa. Raha ny hita amin'ny sary dia any amin'ny lalana mampitoy tanànany Ivoloina amin'ny commune rurale Ambodirina ny nampiasaina ity fiara ity. Raha ny fanazavana dia noentina ny jerena ny vokatry ny fiakaran'ny renirano Ivoloina tany an-toerana no ny fandalovan'ny rivo-doza Dumako no antony tondrany ity fiaram-panjakana ity izay fiaran'ny domaine stopo toliara. Araka izany, ampiasan'ny sampandrarany fandrefesa-tany sy ny fananantany any toliara no nitondra ny fiara ka rehefa tonga tany Tomasina izy dia nisy ny fanamboarana ny fiara. Taorian'izay no noentiny olom-boafidy iray io tany amin'ny distrikany Tomasina faharoa amin'iny mihazo any commune rurale any Ambodirina iny ny fiara ary nampiasaina ijerena ny zava-misy tany an-toerana. Nampametra-panontaniana maro iny tranga iny. Antony, misy lalàna mifehy ny fampiasana fiaram-panjakana ary tsy afaka ampiasaina ireo izay rehetra mangataka ny ampiasa izany na ihany koa ampiasaina amin'izay itiavana azy. Miankina tanteraka amin'ny fitsipika ny fehy io no ahafana mampiasa na tsy ny fiaram-panjakana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia eo amafisina ny fepetrana entina miady amin'ny Covid-19 eo amin'ny sehatry ny fitaterana. Izay ny fian'ny fanambarana izay niraisany teo anivon'ny tompiantsonana maki sy fasankarana tamin'ity androany ity Fevrier.
Vinavinaina isy akony goavana amin'ny fitaterana an-tanety ny fiverenany fitaterana nabakabaka amin'ny laoniny. Manomboka ny 15 ny volana martsa hoy ny mpitantana eo anivon'ny tobim-piantsonana Makisy Fasany Karana. Ankoatra ny toerana mandray mivantana ny vahiny, mila miomana indrindra ho fifehezana mety ho fianako ny Covid-19 ihany koa izy ireo, araka ny fanambarana ny iraisany androany. Anio dia amafisinay ireo fepetra rehetra reo dia ny indrindrandrindra fa manana reny tunnel désinfectant reny zay hiditra amin'ny tobim-piantsonana, na ny ety amin'ny Fasankarana zany na ny eny amin'ny gare roboteur Makia Andotapenaka. Manaraka an'izany dia misy ireo toerana isaky ny guichet isaky ny box zany dia misy fanasana tanana, ary ny fiara koa dia tsy maintsy mianana gel désinfectant tsirairay avy ny fiara rehetra zay hitatitra sy hitondra ataontsika hoe mpandeha hivoaka amin'ny tontolo tobim-piantsonana tony. Ao anatin'izany ihany koa ny fijerena ny hafanan'ny mpandeha tsirairay. Tsy tokony hisy olana ny fanatanterahana ny fepetra no farita amin'ny mpitantana ny tobim-piantsonana hoy ny kooperativa. Na izany na tsy izany, mangataka ny fiarahamientany rehetra hatrany izy ireo, indrindra ny mpandeha amin'ny fanajana ny lamina isan'ny tokony. Gel désinfectant aloha samy miantoka daholo izay, ny tsirairay ihany miantoka, ny tômôbilina manana tsirairay, ny birao tokony hanana tsirairay daholo. Misy moa dia misy olona manaja an'ilay zavatra dia totoa ara-dalàna, fa misy indray olona somary kizikizetana aloha zay tonga dia hiakatra fa tsisy an'izao dia arakarak'izay ilay izy. Ianao miezaka mandama an'ilay olona aloha mampiasa gel sy ajaina ihany aloha ilay raha mety, raha misy olona telo miaraka sao dia aloha miditra tsirairay mba handaminana anazy. Hatreto aloha tsy dia misy manahirana, rehefa voaja sy manatanteraka an'ilay izy foana dia tsy dia hita ilay manahirana be hoe zao na izao. Anafaingana ny fianako ny Covid-19 ny fitaterana an-tanety raha goragora ny fanajana ny fepetra sakana, hoy ny mpitantana ny tobim-piantsonana Makisy Fasany Karana. Hoentitra arak'izany ny fanaraha-maso ary hoenjana ny sazy ho an'izay mandika ny fandaminana isan-tsokajiny, hoy ny fanazabana. Androany no namaripatra ny fandaminana anamafisana ny ady amin'ny Covid-19 mpitantana ny tobim-piantsonana roa. Olona roa mpivarotra omby alatra no sarany Zandary atao amin'ny tsenan'ny komuna iray ao Befandriana Avaratra. Loharanom-baovao maro-potitra avy amin'ny olona tsara sitrapo nahafahana ny sambotra azy ireo gaetan Andriatsilavo. Fampiasana taratasy fandoava-ketra misoratra amin'olona iray efa voatazona amponja noho ny fivarotana omby alatra tao Marivoay no nampiasana ireto olona roa ireto. Niaraka tamina omby misy 12 nivoaka tao amin'ny komuna Matsakabanja distrikany Mitsinjo ka izao sarona izao. Misoratra feno amin'ny olona any amponja io ny taratasy filazana ny mahakasika ny omby na ny fiba. Omby 12 moa zany avy any amin'ny distrikany Mitsinjo sy Soalala no entina ofitsina aty amin'ny tsenan'ny Sabotsibeany Befandriana Avaratra izao sarona izao. Fitaovana zany hoe cachet patenty na olona efa any am-pigadrana vokatry ny asa ratsy no entina ampiasaina anadiovana an'ireo omby ireo, zany hoe azahoana taratasy acte de vente. Ny acte de vente no entina amitahana ny tompona andraikitra rehetra mitsehatra amin'ny resaka omby ka raha vao marina tsara zany eny am-pitsiriana dia afaka mahazo ny fiba na ny hoe taratasy ny omby zareo mahadiodio. Manomboka eo zany fa no ilazana fa voafotsy ny omby alatra iray. Rehefa natao ny famitorana nanambara ireo olona voasambotra fa tsy azy ireo ny taratasy. Vola no ampiasaina ary nisy ireo omby alatra sarona niaraka tamin'ireo omby tonga tao Befandriana ka nampigatra ny tompon'ny taratasy voalaza. Ity ny tranga faefatra nahazoana famotsina omby alatra tao Befandriana hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity. Nanamafy hatrany ny Zandary eo an-toerana fa hamongotra hatramin'ny farany ny famotsina omby alatra izay mampirongatra ny asan-dahalo sy ny fanafiana eto amintsika. Mila hatrany fanomezan-tanany tsirairay zany ahafahana misambotra ireo mpanao ratsy, indrindra ny fanomezana loharanom-baovao maro-potitra. Ampy ametrahana ny fitsinjaram-pahefana ny lalàna sy ny lafitra misy eto amintsika eto amin'ny atany sy ny firenena ny fampiarana azy ny lesoko ho ny fanankevitry ny loholona iray. Fevrier.
Maro ny lalàna natao handrindrana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ankoatra ny lalàna ohatra 20 sy ny ohatra 20 tsipika 4 nankatoavy ny antenimiran-dolona farany teo ny volavolan-dalàna ohatra 10 tsipika 2 mameno lalàna mifeno vondromahoaka hitsinjaram-pahefana. Raha ny fahaleovan-tena rabola ara-pitantanana sy ny maro hafa araka izany no tanjony. Maro ny vondromahoaka hitsinjaram-pahefana taraiky noho ny tsy fampiana mazava ny voalazan'ny lalàna. Isan'izany ny fampitana fahalalana izay misy akony goavana amin'ny fanatontosana tetika samy maro. Mety antony faharoa koa hoe mahatonga ny commune sasany somary taraiky na dia eo ara ny hoe tetikasa apetraky ny fitondram-panjakana, misy amin'izy ireny zany mbola manana fahasairanana izy eo amin'ny fahaiza-manao hoe ahoana ny fomba fametrahana projet ohatra, manana olana izy amin'ny hoe famolavolana nyreny tetikasa reny dia ny amin'ny ankapobeny aloha efa hoe napitahy na ny amin'izay ministera voakasika izany ny etaetan'izy reny dia ny fahefana-panatanteraka moa manam-panatanteraka anazy zany ny mandray ny tandrify azy hoe lalana, rano, ny sekoly, ny fahasalamana. Raha ny fanehoan-kevitro ny olona Madagasikara nanaovana fanadihadiana hatrany. Mila omena tantsoroka sy fahefana feno hampaleotena azy ny eny fotony raha tiana nisiny ny fampandrosoana aingana sy tsy mitanila ho an'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ny fitondram-panjakana fitondram-panjakana anazy dia hoe ny ampandroso amin'ny firenena amin'ny ankapobeny, kanefa ilay firenena izay tsy hoe zavatra organe mitokana fa ao anatin'ny firenena misy ny faritra, distrikta ary commune zay misy ny fokotany. Izany zany amin'ny fameno amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny fampandrosoantsika ary tsy azo lazaina mihitsy koa aloha hoe androso ilay firenena amin'ny ankapobeny raha tsy voajery ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ary zava-dehibe zany ny fanomezana lanja an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireo raha mpandroso, satria ny tarafana an'ilay firenena tsy ny hoe aty andrenivohitra ihany fa indrindrandrindra any amin'ilay commune mihitsy manahoana ny mpaka ny fampandrosoana any amin'ireny. Jivaolana enti mampandroso ny firenena amin'ny fampivangongona ny fahefana eo anivon'ny fanjakana foibe arak'izany. Fanapahan-kevitra anatrarana ny fanamby mahakasika amin'ny fitsinjaram-pahefana hatramin'ny taona 2024 izany hoe ny fahaleovan-tena rabola sy ara-pitantanana ho an'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana no andrasana ampisehatra manomboka amin'ny fanjakana foibe hoy ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy ampy ny fitaovana eo am-pelantanan'i Madagasikara entina hanapotehana ireo fakony Covid-19 araky ny fanazavana avy amin'ireo ampisehatra. Manoloana io mety hiteraka voka-dratsy eo amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana izany hoy ny tompona andraikitra Florent. Araky ny antotanisa avoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka isan-kerinandro mbola mijanona ho ivony valanaretana Covid-19 eto Madagasikara ny eto anivony faritra Analamanga. Ankoatra ny ady amin'ny valanaretana, ady lehibe ihany koa ny lafiny fahadiovana sy ny fidiovana, indrindra fa ny ady atao mba sy hiparitahan'ny fako avy amin'ireo fitaovana avy nampiasaina ho an'ny ady amin'ny Covid-19 eny amin'ireny hopitaly tsy miankina sy eny amin'ny hopitaly mpanjakana ireny. Raha ny eto amintsika manokana, tsy ampy ireo fitaovana entina hanapotehana ireo fako avy nampiasaina ho an'ny fitsaboana ho an'ny Covid-19 izay manerana ny faritra 320 raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Tsy ampy ny fitaovana efa misy dia ity tetikasa ity anisan'ny anampy antsika zany amin'ny fisahanana an'izay fitantanana fako avy amin'ny asa momba ny fahasalamana izay. Miendriky ny tsy fahampiana dia miseho ohatra eo amin'ny tsy fisiana toerana fandorana na incinerateur any amin'ny toerana tobim-pahasalamana sasatsasany. Misy ihany koa ny hoe tsy ampy ny rano fandiovana any amin'ny toerana sasatsasany na misy ihany le incinerateur fa efa tsy manara-penitra intsony na efa tsy maharaka ny abetsaky ny fako izay anaovana le fandorana zany. Raha mitony tsy fampian'ny fitaovana entina hanapotehana ireo fako mahakasika ny ady atao amin'ny Covid-19 ity, hisy fandraikan'ny goavana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany
sy eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Misy ny tetikasa avatsiny ny mpiara-mombonantoka volo entina mahana ny olana misy. Ny fiantraikan'izay mazava ho azy fa ifendraka zany ny fako dia indray no lasa loharanona tsy fahasalamana. Hitantsika ombenombieny lay arovavaorona tsopon'ny olona dia sasany dia amidiny ray ohatra. Reny zany endrika isehoany lay tsy fampian'ilay fitaovana fa reny ny antsika iadiana ao anatin'izao atrikasa sy fiofanana izao. Anisan'ny fitaovana zao ohatra ny fanamboarana ny tobim-pahasalamana mba hanara-penitra ahafahana manatanteraka fanaovam-bakisiny araky ny tokony ho izy. Anisan'ny fitaovana ihany koa ohatra ny zay le fandorana fako momba ny any amin'ny tobim-pahasalamana izay. Anisan'ny fitaovana zao vao resaka teo le momba ny fampangatsiahana, vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Manoloana io tsy fampiana io, miatrika fampiofanana mandritra ny 2 andro ireo mpiatsehatra maro eto anivon'ny faritra ny Lamanga sy ny faritra sasany ho fisoroana ny fiparitahan'ny fako avy amin'ny ady amin'ny Covid-19 izay. Misy raha teo ny tetikasa izay vaksin'ny banky iraisam-pirenena volo hanohanana ara-pitaovana sy hamaliana ny tsy fampiana eto amintsika izay. Tontolo ny serasera kosa indray dia nitombo ny mpampiasa Facebook eto Madagasikara na tsy mbola voafehy azy izany araky ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny fiarahamonina nandritra ny journée action Facebook tamin'ity androany ity tsy navoaja izay ny ankamaroany ireo manana compte raha ny fanadina aroariny antsipriny izay. Tsy afa-misaraka amin'ny Facebook ny ankabeazan'ny olona, anisan'izany ireo tanora mbola mianatra raha anambaran'ity mpianatra iray ity. Amina aloha izy tsy mety, tsy vita mihitsy satria raha izay ohatra izay zao mpianatra dia tsy maintsy misy information foana isan'andro tokony jerena amin'ny FB dia ho anahy izy tsy vita. Fa tsy haiko aloha ho an'ilay hafa angambana fa na dia hoe raha ohatra hoe mba hifanerasera fotsiny dia tsy maintsy amin'ny FB satria izao le raha hoe crédit tsotra dia mety mandany vola fa FB izy aloha ho anahy mety ka fa tsy zany hoe tsy afaka mi-se permettre amin'izay hoe tsy manao FB anatin'ny journée. Sarotra ny anajanona ny Facebook raha amin'izao fotoana izao. Mora kokoa fampiasana ity tambazotra serasera ity na lavitra na anivelany ary ny olona iseraserana raha oharina amin'ireo hafa. Voalohany indrindra aloha za dia lavitra ray aman-dreny dia ao anaty Facebook ny tena matetika ifandraisako amin'ny famille dia eo indrindra koa ny anarahako ny vaovao misy eto amin'ny firenena. Vitako ny miaina tsisy Facebook fa nefany sarotra nefa ny anajanonana ny Facebook amiko satria voalohany aloha ny amin'izao efa eo daholo ny matetika ny tena ifandraisan'ny olona maneran-tany dia indrindrandrindra raha ohatra ka tsy mahara-baovao any amin'ny haino aman-jery dia ao Facebook no mbola maharaka vaovao miseho eto amin'ny firenena. Mety hitarika korotana ny tsy fahaizana mampiasa sy mandanjalanja ity tambazora serasera ity. Misy ireo olona manaparitaka vaovao tsy marina ary misy ireo mampiasa azy isolokiana. Hitantsika efa misy mandefa zavatra laingana, zavatra tsy marina pototra ao anatin'le amin'ny Facebook dia mitarika korotana ireny zavatra ireny. Ny mahatonga an'izay moa dia indraindray tsy voalanja tsy voamarina tsara ary matetika izay ny zavatra mitranga tsy voamarina le vaovao fa taitra fotsiny le nahazo an'le izy dia avy hatrany dia mizara na koa hoe avy hatrany dia nilaza zavatra izay tsy voamarina dia hitan'ny olon-kafa koa iny dia mipatitatitaka be le izy dia nirano niteraka fikorotanana ara-tsosialy niteraka hoana zany faharefon'ny fampitokisana satria kay laingy indraindray koa misy varotra ohatra varotra zavatra dia mividy ny anankiray dia kaiky le izy tsy mitovy amin'le sary ery amin'ny Facebook le zavatra tena hoentiny eo dia mitarika korotana zany rehetrarehetra zany. Tsy ny lalàna no enjanina fa ny fanabeazana no amafisana hoy ity mpandinika fiarahamonina ity. Raha ho ampianarina iandanjalanja ny fampiasana ity tambazotra serasera Facebook ity ny vahoaka malagasy ary atomboka any amin'ny isan-tokantrano izany fanabeazana izany. Araka ny lalina navoaka an'ilay petitdigital.fr, ny tambazotra Facebook no betsaka mampiasa indrindra maneran-tany ankehitriny, manaraka azy ny YouTube, fahatelo WhatsApp, Messenger ary ny fahadimy ny Instagram.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fionana sy fifampiresahana atao Biélorussie androany délégation ukrainiana sy rosiana ho fijerena ny marimaritra iraisana. Mahery ny 10 hetsy hatreto ireo teratany ukrainiana mitsopo ny enana fanadina. Dans ces hélicoptères, la délégation ukrainienne arrive en Biélorussie. Nikadina tao Gomel Biélorussie androany ireo délégation ukrainiana ifampiresaka ny délégation rosiana manoloana ny admission Ukraine ankehitriny. Tanjona amin'izany ny fampitsarana fifandonana sy ny fialan'ireo miaramila rosiana Ukraine ny filoha ukrainiana. Volodymyr Zelensky raha ny fanambarana nataony mialohan'ny fionan'ireo délégation ireo androany. Etsy ankilany, miantso ny Ukrainiana tsy hanohitra ary lavolefona ny délégation rosiana. Vonona ny fifampiresana sy ny fifampirarahana izy ireo ho tombotsoany rehetra raha ny fampitam-baovao. Tsy ahivina, niazo an'ny Biélorussie ny tafika rosiana nandritra ny fanafiana ny Ukraine tany amin'ny faritra avaratra, izay antony nandavan'ny filoha Ukrainiana ny fifampiresahana ao Biélorussie. Ny anankehitriny ny fandrosoan'ny miaramila rosiana ao Ukraine, ho any aty amin'ny faritra atsimo raha toa ka efa eo ampelantanan'ny tafika rosiana ny tanàna ny Berdiansk. Tsy mbola azon'izy ireo kosa hatreto ny ao Kiev. Iverina ny fanalefahana ny fanafiana ataon'ny rosiana manoloana ny fifampiresahana raha nambaran'ireo mpandinika ara-politika. Eo koa ny fisian'ireo miaramila Ukrainiana manao ny fanoherana. Mavesatra ankehitriny ny fanasaziana raha-toe-karena ho an'ny Rosia hatramin'ny andro fahadiminy ady ao Ukraine izao raha ny fampitam-baovao. Ankoatra izay, aman'arivo ny ireo mponina Ukrainiana mitsoaka ny firenen'izy ireo ankehitriny. Andrasana araka izany ny vokatry ny fifampiresahana eo amin'ny firenena roa tonta. De quoi faire craindre un échec de ces négociations. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany tengatrano nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.